kosa ny fivoriana izay tanterahan'ny fivondronan'ny antenne merany varotra eo anivon-dranomasimbe indiana ito amintsika sy ny fikambanana Carrefour des entrepreneurs Omaly. Izao moa natao dia mba hanamorana ny fandrarana anatin'ny faritra hoentina ihany koa ampivoatra ny tontolo ara-toekarena. Androany moa zany nisy ny fiaonantsika zany hoe nisy ny conseil exécutif izay nataony Union des chambres de commerce des îles de l'océan Indien. Zany hoe izy io dia plateforme anankiray ivondronan'ireo mpandraha ivondronan'ireo chambre de commerce enina aty amin'ny ranomasimbe indiana. Anisan'izany moa zany Maurice, Seychelles, Comores, Madagascar, Mayotte ary La Réunion. Ary tenako moa zany no président mitondran'izany. Itsika dia interface, ny facilitateur zany ny Union des chambres de commerce mba azotsika mampivady an'ireo mpandraharaha reo mba hanao fampirarahana amin'ny sehatry ny fandraharahana. Izay no tena missiontsika, manome an'ireo mpandraharaha reo mba hahazoany afaka miara-miasa amin'ny sehatry ny fandraharahana zay. Ary manarak'izay ihany koa moa zany rehefa tafapetraka daholo zavatra zay dia niady koa zany indrindrandrindra itsika eo amin'ny mba hamoramora satria zao ny zavatra tsapanay rehefa manao an'ireny forum reny hoe sarotra kokoa mahazo visa aty amin'ny nosy zany hoe ao anisan'izany La Réunion sy ny Mayotte raha oharina any amin'ny any Europa any. Dikan'izay miditsika ato anatiny nefa misokatra atsika any ivelan'ny lavitra any. Ary zay nahatonga anay mametraka ny intégration régionale. Zay zavatra tena important satria tsika ny nosy mifanakaiky. Zay zavatra zay moa zany dia ny COI amin'izao fotoan'izao ny commission de l'océan Indien dia mametraka fa ny CCI irery ihany no karazana hoe avocat zany aty amin'ny ranomasimbe indiana amin'ny sehatry ny fandraharahana. Zava-dehibe zay ary hitatsika koa fa io na dia tamin'ny fotoana ny tetezanita ary gasy ny président zany Union des chambres zany nahazo financement tamin'ny 2,4 millions d'euros tamin'ny AFD tsika na ny agence française de développement. Zava-dehibe zay zavatra zay ary efa mametraka an'izany Union des chambres de commerce zany amin'ny toerany izay azotsika koa manampy indrindrandrindra ny capacité n'ireo PME reo manampy azy mba mahazo formation indrindra.